fizarana voalohany amin'ilay tantara no soratany Isidera Nantenaina Rabe Arnala no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Iza. Ireto avy ireo anome aina ny tantara: Liva sy Ivantso miaraka amin'ny Faly sy Rakoto ary Bruno. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanady tosy. Efa fantatro zany ny atao boky hoe ka mba mitalo aminao re mba handray fitiavako e. Mika. Eno inona mihitsy nefa ny tena tsy itiavany seno ahy e. Ka tsy hoe akory sanatria tsy tianao. Fa nahoana tokoa moa ianao tsy tiako ka. Saingy ny zava-misy amin'izao fotoana no mbola manakana an'izany. Fa inona ary nandritra izay fotoana izay mba efa niandry ihany iny ianao e. Niandry izay niverenako avy nilalahavina tany. Ary akoatran'izay koa ny efa nifametoko ihany koa tsika na dia tsy mbola nifamboraka fitiavana azy. Voaingana loatra ihany koa ny firenanao ka tsy mahafantatra ninona amin'ny fiainana eto ianao. Fa ianao ve tsy fantatro hoe ny toetranao sy ny mombamombanao tsy atoro atsony izany sy eno. Mika. Fa inona ary ny tena andavany sy eno andray ohatrany hoe tsy vonona izany indray ianao fa mivadikevitra. Mika, avelao ary aloha mba nazavy e. Ento ary ny fanazavanao iteny anefa sakana no foana. Azafady ary reny. Zaho any tsy fantatrao nandritrizay fotoana tsy nateo anao izay. Efa nity olo-kafa nge ary Mika. Maninona tsara hoe sy eno. Tsy tia hanafina aminao fa dia aleoko mitsotra ny marina. Sy eno sao dia mba manao fiara-mandriana izany teninao izany. Izay ireny tiako azafana aminao e. Sy eno fa tena ahoana loatra re ianao nanao an'izany. Tsy haiko e. Ngamba ihany koa tsy voatery andrianao ny fitiavako. Dia sanatria namitaka avy ianao? Namitaka ny fitokisako ve ianao sy eno? Tsy mbola nisy sinina tokoa teo amintsika araka ny lazanao azy teo e. Ka izay no nahatonga handray an'izany lalan'izany. Fantatro tsara nefa ry sy eno ny fitiavako anao fa inona ary ny tena nosikanao anao an'izany e? Ohatrany hoe leo Leo? Eno fa inona kay maka leonao amiko e? Leony miandry ary Mika. Leony miandry anao ka aleoko manambady amin'izay. Dia atr'izay very sy eno andronao ihany dia izay fotoana kely izay dia omeno atsiny avy e? Fa nahoana kosa anao? Tokony ho faly amin'izany indray ve zaho ozy ianao? Zao toa rava ny nofinoko sy ny faniriko rehetra ry sy eno dia ohatr'izay lesy ny namadiany ana. Zany ve lesy? Tena tsoroko amin'lahy fa ankona fotsiny teo am-pandrenesana an'izany taminy. Dia inona koa no nambarany tamin'lahy akoatran'izay? Izay lesy aloha ny tena zava-dehibe namadian'ny fitiavako azy. Ary akoatran'izay dia tao anatin'ny fotoana fomonjy izany. Tsy nahandry an'lahy izy zany kino? Izay aloha no nambarany ahy. Izay angely efa nambarako tamin'lahy ihany tamin'ireny fotoana ireny fa tokony velezina ny vidy mafana e. Efa hitan'ny lahy tsara fa tian'ny lahy izy tamin'ireny kino. Ka iza moa lesy ny nanapo fa izay ny nitokisako azy. Iza ny eritreritra hoe hivadika ohatr'izao izy aty aoriana. Mampalahelo any lesy lahy zany kino. Dia inona zany no eritreretin'ny lahy atao manoloana an'izany e? Tena mbola tsy haiko lesy rivo. Tsy maintsy mbola hiresaka aminy angambany aloha alohan'ny ahafantarako tsara izay tena ao anatin'ny sainy. Ka maninona lesy raha adaboka aminy aminy e? Maninona tsara? Sy babe-dabe ran'ny tanàndreo e. Ka zao lesy sy eny efa mba nandrininy foko ary efa mba nanantena azy koa.
karaha zany azo eritreretina ihany fa tsy tia langa izy zany matoa manao an'izany tamin'lahy. Fantatro lesy fa tia izy ka inona ary no aton'izany ozy izy lahy? Zahay aloha lesy tsy fantatro raha tsy miresaka aminy aloha. Dia mety eo ihany amin'izany. Izay nge lesy ny tena mahavoan'ny vehivavy sasany, ary izay koa ny tena mampanahirana aminy indraindraiky tsy fantatra intsony izay tena marina. Mahalasa ny saiko lesy rivo dia hoe mba iza koa ary samy bandina mbabo ny fony zany ka natakalony tena mahalasa ny saiko mihitsy iza lesy zany Seno Mika, aleo resika Seno tsy miresaka intsony. Tsy Seno tsy maintsy miresaka tsika amin'ny fanazavana izany rehetra zany. Ka inona intsony ary nefa nolazaiko sazavana aminao amin'izany. Efa izay nambarako taminao izay daholo ny marina. Zary Seno tsy mino an'izany Inona ary ny tsy nonao hoe mamazovazy aminao amin'ny resaka ohatr'izany Fantatro tsara raha ny ao am-ponao io Ary fantatro ihany koa izay tokony inonoko. Ka tsy ianao no andeha hamadika an'izany indray. Za aza efa manamafy anao ny fahamarinana. Ka lazo amiko ara fa tsy tia intsony ianao. Mika. Izany moa tsy manam-pitiavana intsony ve ianao Seno izay ihany no tiako fantatra dia ionona efa tsy tiana koa moa ve ny tena. Aza sokirinao ilazany tsy ambaratelokory Mika. Valy fotsiny ary Seno mbola tia ianao sa tsy tia intsony. Valy teny tsotra angeno ny rasako amin'izany Mika. Jery efa mangano any ny masonao. Efa miaraka amin'olo-kafa tsy anjara ny antsika Seno ry Mika. Manam-porofo amiko izao Seno fa mbola tia ianao Tsy misy an'izany saingy tsy fantatro hoe inona ary ny mahatonga anao andositra sy analavitra ohatran'izany. Avelo amin'izay ary Mika. Avelonao Eny tsy maninona fa avelako andeha tokoa ianao. Nefa fantaro fa tsy ataoko vita maina tahaka izany akory raha ny fitiavako anao hiady hatramin'ny farany Asa manantona intsony re ianao Aza manakina amin'ny lalana intsony koa. Maneky ianao fa tsy anjara ny antsika ty izay. Veloma mandrakizay ianao. Oltiry Mika fa inona koa ty mampiazakazaka an'le ty. Efa fantatra lahy ve ty vaovao Vaovao ino? Ny aona tamin'mbola ve nge aloha lasa mbola fa manino ny mbola aloha ary taitra tokoa raha nylazany fa tsy nody atrano nge olo ty Seno efa 3 andro zao Tsy nody atrano Seno 3 andro mani avereno tsara zany tsy nody atrano mihitsy ny izy ary tsy fantatra izay naliany. Fa lasa izy alty asa ka izay mihitsy no niazakazako taty amin'ny lahy ty hoe sao dia nafeny lary izy. Felavy ataly nafeny koa ary ataoko izy. Sao dia mba fantatra lahy lesy rivo fa inona ty sangisangy ratsy ny lahy ty Tsy misangisangy amin'izany lesy fa tsy hita nge ho azy nalian'ny Seno mahazo manontany amin'ny boly lahy. Tena tsy azoko mihitsy lesika. Andao tokoa aloha any am-boly tsika sy lahy dia 8 eo. Fa tsy mbola nisy olona tonga angaty eo. Olona iza lesy fianakaviany tady azy na sahala amin'izany ka. Voelahy mihitsy aloha izao ny olona voalohany nandondona ny varavarako ty fa tsy mbola nisy zany teo Ay ve andao lesy aloha any am-boly antsika vetivety Ndao ary Mansoa aloha nareo rolahy fa ahoana aloha zany trangan-javatra zany ry mbola zany inona ny tena marina ka tsy hita nge izay naliany tsy hita aholy vao nolazaiko tamin'ny rivo teo ny rivo tonga marina taty amiko tena tsy azoko mihitsy aloha le tsy hita
Ary ahoana moa no nahafantaranao an'izany? Ka ny olona tany an-trano ingeny ny antso atio dia hoe efa ho 3 andro izay izy ny tsinody. Tena mahagaga lesy izany rivo. 3 andro ny tsita ilay olona dia zao ry zareo vao manapa-kevitra hitady azy. Tokony voatsita izy dia efa nodedavina izay mihitsy. Ka zareo inge izany mbola nieritreritra ihany fa hoe taty amiko toy ny fanao indraindray izy nefa izy tao anatin'izay 3 andro izay tokoa tsy nandalo taty amiko mihitsy. Izany ve? Ie. Raha ny fandiniako azy hoa dia lany tena mety nahita azy farany. Oviana tokoa moa lesy iny. Tamin'ny talata hariva iny tamin'izay nahitako azy farany. Tokony ho tamin'ny 5 teo eo aloha izany. Tamin'ny 3 teo eo. Dia ahoana? Andeha hoe izany lazainy taminao taorianan'le niresahanareo izany dia tamin'ny 5 koa izy niala teo aminao teo? Raha ny fotoana niresahanay aloha teo amin'ny adiny 2 latsaka teo e. Raha ny hoe andeha ho aizany iray izy tezitra tamiko aloha izy niala teo ka tsy nitenina na inona tamiko fa dia lasa fotsiny. Izany ve? Eno a. Marina aloha izany fa hoe lahy mihitsy no resaka sy nahita azy farany taorian'ny nanjavonany. Ka lasa izary izy izany e. Ka raha fantatra ve moa izany ry Mika isavorovoro ohatran'izao tsika hatramin'ny fianakaviany manontolo nge misavorovoro daholo izao e. Inona koa ny ary ty sangy ratsy ataony seno amintsika tika. Zaho mieritreritra reto hoe ahoana? Sao dia mba misy ifandraisany tamin'izany resaka ny fanaovany lahy tamin'izany ary no nanjavonany taoko asako. Hoe ahoana tsara? Marina tokoa aloha izany ry Mika. Inona marina ny tena resaka amin'ny fanaovanareo tamin'izany sao dia mba misy ifandraisan'izany tokoa ary. Ka inona tokoa nefa mety ifandraisan'izany amin'izao zavatra ka zao e. Tantarao mihitsy aloha hoe inona marina ny tena zavatra niseho. Angeny ianao ry Mika. Mandeha ihany mantsy angeny fotoana e. Ohatran'izay reto ny fandehan'ny resaka farany fanaovanay dia ahoana dia lasa izy avy eo? Lasa izy e. Zaza mbola nitazona azy nefa tsy nety nijanona intsony izy. Ohatrany hoe tezitra ihany izy izany raha izany filazany sy izany. Milaso any aloha hoe tsaroko tokoa ny teny nambarany tamiko farany tamin'iny andro iny hoe veloma mandrakizay ianao. Dia izay. Zany ho ny teny farany tamiko veloma mandrakizay ozy izy. Ka inona ny dikan'izany tenin'izany izany taminao e? Raha hoe izany arano izy dia iny mety midika inona izany? Izao e, efa nieritreritra ny tsy ahitany latsony izany ve izy taorian'io fiaonanareo farany io e? Teny fanaovam-beloma toy ny teny fanaovam-beloma rehetra ihany izany. Za aloha izay nandraisako azy e. Tsy nieritreritra ninona mihitsy nefa na dia izany aza ataoko angamba fa teny vokatry ny ateserana tamin'izay resaka ny fanaovan'izay no antony izay nahatonga azy ny teny an'iny. Nefa izy dia nitarika zavatra hafa tokoa. Fa izany eo ihany ry zareo fa ahoana aloha izany no tokony ataontsika? Andro fotsiny eto ve izany sa? Ka efa nampandreny polisy izany ny fianakaviana izay. Kosa. Ka ny amin'izay indrindra ihany koa ingeny ny tokony hoe fantatrao dia ny meloa fa tsy maintsy hanadiady anao ny polisy amin'izany. Koa maninona moa e? Mila mahay mamaly tsara arak'izay zavatra nitranga ary mba tsy fototra amin'ny lany tantara. Fa inona moa aminareo no tokony haiko amin'izany e? Zanga moa nanao ratsy? Ialahy mantsy ny olona nahita azy faranga sao sanatria dia iahy ihany amin'ny polisy. Izay tokoa aloha ny tena tiako atongavana ary Mika. Inona moa no tokony atahorako amin'izany aminareo? Madio ny eritseritra. Eny fa na izany aza tsara mba malina ihany. Izao ny fantaro tsara. Za zao no anisan'ny voakasika azy tohana amin'izao tsy fahitana ny sehany voalohany raha misy ny olona malahelo azy. Eny re, fa zao aloha. Dia nareo aloha izany inona no ataonareo e? Ngamba mbola iandry izay efa nadihadiana ataon'ny polisy izay ry Mika aloha. Fa hono ary mbola? Tsy misy toerana tokony falehany ve aloha anontaniana olona e? Ka efa nataoko tokoa ange izany ary efa tapitra ny lazako avokoa izay mety namanay ka mahafantatra azy fa tsy tany mihitsy iziko. Dia mahagaga anie izany ry reto. Nakaiza fotsiny eo ary izy raha izany.
ka ahoana no nambaran'ny polisy tamin'ilay? Fa nytaniana be dehibe lesany napetrany tamiko io. Zaza tena sepotra mihitsy. Eny ka fanontaniana ohatrany ahoana ohatra zany? Fifandraisana isiano hatramin'izay mihitsy. Ary indrindra moa le resaka ny fanaovako tamin'ny farany taorina nanjavonana iny. Dia inona no fekevitra ny sotoniny avy amin'izany? Dia tsy mbola fantatro lesy fa ohatrany miahy azy zany zareo. Zay ny fahatsapako azy. Zay ary ho any an'lahy efa nahiko mihitsy zay. Tsy efa niteny an'lahy ve ahy? Ka tsy fantatro mihitsy eny lesy inona moa mahatonga amin'ny polisy iahy amin'izany. Angamba tsy mahatoko ny fitiavako ny seho ihany koa zareo. Mbola lavitra be lesy zany ny zava-misy ny fantany. Fa inona aloha tena marina amin'izao raharaha zao nakaiza fotsiny teo sy eny ny tsy hita. Zavatra ohatrany mahalasa saina ihany mantsy lesy ity zavatra ity. Ohatran'ny iverenako ihany aloha dia ny resaka teo raha ny mistera apetraky ny polisy amin'ny nanjavonana izany moa lany dia manodidina an'izay fionanareo izay mihitsy. Zay aloha ny fahazahoako azy hoe niala teo tokoa izy dia tokony nakaiza. Raha izay velomana setry ny an'lahy izay mantsy ny dinina dia misy petraka ihany hoe sao dia sanatria ka mamono tena ary ve seno sanatria? Seno ve izy dia hanao an'izany Tsy fantatra nge zany fo mainka sarotra amiko nino an'izany. Isy eno amin'lano amin'ilay hamono tena. Nalahelo izy ozy lahy ary nangano any ny maso zay mihitsy. Ka izy no malala na sanatria ka nanaontsy fanao any nananany dia tsy hita faty poa aza misy ange zany tsy meno an'izany alesy rivo. Tsy ange ho any amin'lahy karaha nisy ary zany nandritra izay fotoana izay ve dia tsy mbola ho hita foana ny fatiny. Zay ny teneniko ny lahy hoe zay aloha zany ny voalohany indrindra tsy mino ary manaraka an'izany mahafantatra tsara ny seno fa vehivavy afaka miatrika tsara ny fiainana sy ny olana rehetra misy izy. Za koa aloha manao an'izany ary samy mahafantatra azy tsika roa lahy. Ka hiteny ary ve lahy hoe navita namono tena zany sy elo? Tsy fantatsika nge izay tao anatin'ny sainy. Zavatra hiko aza lesy hoe sao dia mba lasa nanaraka an'izany bandy zany ary zany koa nefa nambarako tamin'ny polisy hoe mba tokony ho adihadiana momba an'izay. Saingy ohatran'ny tsy dia niraharainy zareo loatra aloha izay resako izay. Marina ny andro polisy ireo marina ahoany dia tsy mino an'izany koa ny vehilahy rivo. Ka hiaraka andositra amin'izy ary izy izay lahy izy no hiaraka amin'io. Efa natakalony an'izany bandy zany lesy ary tsy tia ny hoeringeleniko ihany koa ry zareo. Izay no tsy salasalako miteny an'izany. Sarotra ihany lesy no hinan'izany marina. Ka inona fotsiny ary no anazavantsika an'izao fanjavonana izao ka hoana ondromola vao avy tany amin'ntrareo mihitsy aho zao dia inona ny vaovao avy any? Mbola tena sahirana be ireo aoko. Marina ve? Tsy mbola nisy ny laza fa nahita azy mantsy olo ka tsy fantatra mihitsy zany izay toerana tokony hitadiavana azy amin'izao fa tao hatramin'ny zareo any ve talohan'izay tsy nisy fahamaliana tamina sala amin'izany? Zay mantsy mety hanazavana an'izao zava-miseho izao ko. Tena tsy nisy ninona mihitsy tokoa ny aloha fa dia ohatra ny isan'andro ihany fa tena tsy fantatra mihitsy zany hoe inona mihitsy ny tena antony. Ka inona rarom-bola ny tena antony avy amin'ny seno any ve sa avy amin'izy? Ny olona sasany aza miteny hoe noho izany fifamaliana misy taminareo izany onoko. Eny amin'ny lafiny ray ihany koa ny aloha tsy dia azo atao hoe famaliana loatra raha izany resaka ny fanaovana izany. Fa ahoana? Nanontany azy nangataka fanazavana ary tsy niova tamin'ny valiteniny izy. Zara teo moa tsy tezitra tamina dia teo azy zany rehetra zany. Izay no tsy dia andraisako azy hoe famaliana loatra. Nefa dia natezitra azy zany. Mbola ohatrany lasa ho any saiko amin'izany bandy miaraka amin'izany. Eno sao dia mba any ihany koa ary ny fanalahidin'ity fanjavonana ity aloha. Fa bandy izy aloha nolazainao Izay mihitsy ny izao no voasaika anontaniako aminao nomba azy satria dia naverimberiny tamiko mihitsy fa izy no nasolo ny toerako taorianany fiverenako ireny. Mika za koa ary nge zany aloha neny mety mananeritreritra momba an'izay ihany kanefa zao tsy dia hiditra amin'ny tantaranareo aloha zany ny tena marina. Eny sy nolazainanao mikasika an'izany tokony tsy misy afenao amin'izao fotoana izao lerim-bola
satria samy manao izay ahitana azy na itsika rehetrarehetra zany. Eny fantatro tokoa aloha zany. Ka izay ny ho any angafiako anao e. Karazany ban'izany no anontanianao dia tsy mahafantatra ninona momba an'izany ary tsy niresaka tamiko ihany koa moa izy. Mandangy ianao rom-bola. Izay no mariny raha teny angavy azy izy mba hoe hanonona anaran'olona raha vao manontany an'izany ianao. Izay ve no nataony ianao? Ka izany tokoa e. Za koa aloha tsy manome tsiny azy e. Marina e. Fa ahoana rom-bola tsy manome tsiny azy ahoana? Ka niarana hita ny tantaranareo teto angehtsika. Eny e. Reny izy ny tianao sy nanatona anao tsy mba ndrarahinao akory. Ifa mba niandry sy nanantenanao nge izy tamin'ireny fotoana ireny Remika. Nefa inona no mba nasitrinao an'izany? Ka efa niresaka momba an'izay izy zay ary efa samy mifanaiky fa rehefa tafaferina avy amin'ireny zavatra nalehako ireny vao eroso amin'ny lalindalina koa momba an'izany e. Nefa dia izany hitanao izay no tsy enany aho. Za aloha tsy manome tsiny azy amin'izany mihitsy raha ny tia olo-kafa izy e. Ninona filazanao sy fanazavahanao eo? Za koa ny angerim-bola mba nanajany aminay e. Ary nanantena fiarahana matotra taminy. Ary izany no anisan'ny nampalahelo ahy tokoa. Ka izao ny vokany ko. Eny e, azo lazaina ve izany hoe vokany izao? Marina ihany izany ny ahako raha izany no izy. Ny amin'izany bantiny lazainao izany ianao tsy fantatro e. Saingy mbola veriko ihany fa raro ny azo a. Inona ary ny tena tiany mbola hatongavana amin'izany e. Tsy azoko intsony. Orombola. Dia milaza koa ve zany ianao fa hoe tsy tia se eno? Tianao se eno. Ny tianao izy singy. Ianao no tsy niraraha azy ka nahatonga azy ho tezitra taminao. Ka ataontsika hoe taorina an'ireny nahatongavako teto ireny ka. Asa. Efa voafindrany angamba ny fitiavany. Izay indray aloha tsy dia hidirako lalina loatra e. Ohatrany hoe samy manome tsiny azany nareo rehetra. Nefa dia tsy hitako izay fahatsoko tamin'izany. Ny antony tsy mbola nanekeko azy tamin'ireny ange dia izay le hoe ny masolo vao mahafinaritra. Ka tsy anisan'ny mahasoanao zany izy matoa tsy mba nijerenao akory. Tsy izany ilay izy rombola. Izany ko. Ahoana ireny fomba nahazavako aminao ny tena fizotrany e? Efa fantatro Remika ny tao an-tsainy miresaka ange izay roa e. Ary tsy manafina amiko mihitsy izy. Ka tokony mahafantatra izay misy azy aloha zany raha izany ko. Saingy tamin'ity kosa dia efa nambarako anao fa tsy nambarany tamiko koa zany. Ary za dia milaza Remika fa nisy zavatra nahazo azy mihitsy tao aorian'ny fihaonanareo iny. Izany ve rombola? Raha nisy toerana nalehany tsy maintsy nilaza tamiko izy. Ka inona raha ny tianao tenenina amin'izany e? Asa. Mety miara-ny erisetra se ianao angamba ho aho. Ka raha mino an'izany ianao tokony manana olona ahina ho nahavanina an'izany. Saingy tsy fantatro aloha hoe inona ihany koa mitanjona tiana kendrena ambadika izany rehetra izany e? Fa hatreto aloha dia tsy mbola nisy nahenonana vaovaony amin'izay mety misy azy ny rehetra e. Tsy hita izy dia izay fotsiny. Za nefa rombola dia milaza marina aminao fa tsy maintsy fantatro ny marina amin'ity raharaha ity e. Ary tsy avelako hafa-maina izay tompony antoko amin'izao. Tena miteny aminao amin'izany e. Ka izy ary nefa no tananao eo e, ha? Tsy mbola fantatra tokoa izy aloha hatreto e. Fa ahoana no fandraisam-bola an'izao tsy fahitana anseny izao e? Asa inona no mety azonao tenenina? Dia tsy hitako mihitsy rerivo a. Tena mbola maizina amiko aloha izany rehetrarehetra izany amin'izao. Fa ianao tokoa ve hoa tsy dia mba manana indisy? Asa tsy lazalaza zavatra taminao ve seno talohan'izao e? Ny amin'inona moa no tianao tenenina e? Momba ny fiainana manontolo mihitsy re izany e? Ka izay ihany koa mantsy no mbola mahagaga ary mahatonga hiteny fa niara-ny erisetra se eno. Asa mety nalaina kirina izy angamba. Izany a? Tsy mba fanao no mandeha tsy milaza amiko e. Na dia ny finamanana iro fotsiny aza. Izay ange ho ahy e. Izay ihany aloha ny zavatra mbola azoko antoko hatreto. Ka raha miteny an'izany ianao mety misy olona inao ambadika izany ve?
Ary inona ihany koa no antony? Ino no tombotsoany amin'izany? Ka izay mihitsy ny tena tsy fantatra hoe rivo a. Ary ny amin'ny Mika, ahoana no mety fandraisanao ny resany farany? Izay mipetraka fa fototra zao fanjavonana izao e. Raha ny momba ny Mika indray aloha tsy hitako izay hanomezana tsiny azy. Diso izy nefa tsy nieritreretiny fara amin'izao fanjavonana sy izao koa le izy. Mbola asa fantatrao na tsy fa Mika nge no ayahin'ny polisy voalohany amin'izao raharaha zao. Maninona tsara hoe rivo? Izany ho tsy miala mihitsy ry zareo hatramin'izao. Eny fa na ny fianakaviana ihany koa aza dia tsy mahatoky an'ny Mika mihitsy. Efa fantatry Mika ve izany? Za aloha tsy mbola sady vaky an'izany tamin'ny Mika. Fa ahoana koa sary? Mazava be ny azy ireo hoe tezitra tamin'ny Mika izy tamin'ny fionan'ny farany ka izay no mety antony. Sarotra tokoa aloha ny anadiovan'ny Mika tena amin'izao e. Eny fa na dia tsy tokony antoka amin'izany azy izy. Mampalahelo. Mamatotra azy ihany koa nge ny zava-marina nambarany tamin'ny polisy. Nefa dia tsy maintsy nitenenina zaniko. Tadiavinao andainga koa sary ve izy? Tokony tsy sisika intsony Mika rehefa nandasy eno e. Se eno nge manana ny rariny andazy hatramin'ny farany. Eny e, na dia Mika aza no tena kaiky tsy mahamey rariny azy mihitsy any tamin'ny nanaovany any se eno e. Dia na dia aza nge se eno iny e. Efa dia reny moa nanaovany azy ko. Efa taty aoriana vao mahay volotratra e. Na izany aza. Ohatrany hoe tia molakasy fotsiny se eno. Izay ny fahazoko azy fa mbola tia azy e. Zany angano teny taminao sa? Zany manao an'izany ka. Ka Mika zany no niteriny hoe efa misy olona miaraka aminy dia nikoropakako. Izay? Sa tena marina tokoa zany ry mbola? Eny e, nefa za aloha tsy nahita an'izany e. Efa nanontany ihany koa Mika fa tsy fantatro ny amin'izany. Ka raha zany koa nge azo lazaina fa familahana ny Mika ihany no tanjony amin'izao fanjavonana izao. Tsy mino an'izany arivo a. Raha zany tantaram-pitiavana zany no diniana dia izay ho ahy. Izy ve aminao dia anao an'izany tsy eritreritra nyreto fianakaviany? Ny reniny indrindra indrindra. Jerenao nge ny fahoriany tsy mahita anjarana ny fofiry andro zay e. Tsy fantatra namantina velona. Marina koa aloha izay anao izay. Tsy manao vazivazy ratsy ohatran'izao aho se eno rivo a. Mino ahy ianao. Ka inona fotsiny ary? Eo nge no mbola mametra-panontaniana amin'ity tantara ity hoe ny antony nakana sy nanafenana azy, na inona no antony namonoana azy, na ihany koa inona no antony nandehanany. Isy rivo, inona vaovaon'la? Ka izay mihitsy zao no nandehanako aty amin'ny lahat izao e. Fa hoy ny vaovao voaray farany mantsy dia hoe misy toerana ihany no nieritreretiny ho naliany sehemo zany tamin'ity fanjavonana ity. Toerana? Maninona tsara averena e? Zany hono e. Ka iza nahafantatra an'izany ary aiza izany toerana izany e? Tary amin'ny fiangonana tary atsy amin'ny tanàna tary e. Tany amin'ny fiangonana? Eny hoa. Fa inona no ataony tany ka? Izay aloha fa dia tsy fantatro e. Fa ahoana ny lazana fa nandalo tany izy? Nisy olona nilaza nahita azy niditra tao teo manodidina teo e. Dia izay no fantatry ny polisy. Ohatrany mahagaga zany le sy rivo. Anao inona any amin'ny salasala-potoana any sy eno? Tsy alahady nefa andro andavanandro. Dia izay aloha no fantatro ka ambarako amin'ilay ihany e. Ka aloha lesy aloha andehany raha izay no izy a? Andraso lesy dia miaraka. Fa mbola andeha izy lahy ty? Mbola ho any amin'ny mbola lesy a. Avy any dia miaraka mandeha isika teny Menaday e. Fangany ala fa za dia efa andeha meloha hany tsika mifankahita. Eny ary vetivety ihany aho dia hotratrany ihany lahy. Izay zany fa rehefa avy eo a. Manao ny Mika? Zao hitanao zao ihany ro mopera. Tsara tsy ratsy ohatran'ny andro rininy. Fa hono ary Mika? Inona no tonga avanse? Zany efa zao mbola saika hiala sasatra kely mihitsy aloha fa tsy mbola nitsahatra nandray vahiny mihitsy ange hatrany maraina ka hatramin'izao ro Mika azafady. Zany ve mopera?
Zoroka amin'izay fa tsy mbola ny sakafo mihitsy azy zao. Oay, efa moroa mahery nefa zao. Eny fa nahoana kosa ny tsy misakafo mopera? Mbola tsy fotoana fifatikanina nge zao e. Eny hoa, fa inona aloha zo atao tondehan'ny sery mika? So mbola mikasika ilay zazavavy tsitiny ihany koa zany ka. Fa ahoana ny tonga de nafantaranao an'izany mopera? Iny ty mahataitaitra ny mika ka ny olona rehetra tonga teto nge tsy nisy olona manana olana ara-panahy mihitsy raha ny androany fa de saika izany avokoa e. Taorina indray ny fanambarana nataoko ireny. Mopera, ahoana anaka? mitady ny marina momba an'izany aka saika anytany aloha zay tena zava-nitranga marina. Fa raha tsy madiso nefa aloha inona ny teny ifandraisan'ny se amin'ny se eny moa zany ka? Namako akaiky izy mopera. Ary tsorina aminao fa efa tena saika hivady mihitsy zay nefa mbola nisy olana kely zay moa e. Olana kely a? Ay ve? Ka tena mahakasika be tokoa mantsy zao fanjavona an'izao. Ohatrany mba velom-panantenana kely ihany hoe mandre fa hoe nisy fotoana izy nandalo taty am-piangonana. Marina zany se nandalo teo izy. Ay, ka oviny zany mopera? Talata hariva tokony tamin'ny 7 ora teo izy se no nandalo teo a. Zany ve? Tamin'ny 7? Eny e, de inona nataony tety tamin'izany mopera? Ory mika, izy efa mivavaka teo amin'ny lagroty teo ange nitazako e. Ay, nivavaka teo amin'ny lagroty? Tamin'izaho andeha hivavaka teo ihany koa zany fa fanaoko rehefa hariva mantsy ny misaotra ny Masina Maria Virjinika de efa teo talohako tokoa izy. Eny e, de ahoana ny toy amin'ny mopera? Tsy nidresaka taminy aho raha tsy efa vita ny vavaka izay nataony teo kosa e. Ay, ka rehefa izany de ahoana ny lazainy tamin'ny mopera tamin'ny resaka? De mifampiarahaba zahay le roa. Azaza moa nanasa azy ary sakafo taminay nefa de nilaza izy fa mbola mainka andeha hody e. Andeha hody? Eny hoa, kizaza moa tamin'izay mbola nanafatra azy hoe mampamangy ny ray aman-dreniny ihany. De zay ny zavaniseho taty de teo ihany de lasa izy. De hoe andeha hody zany ny elany tito rehefa mivavaka teo amin'ny lagroty zay izy. Ka izay nambarako amin'izay zay e. Ka izaza gaga omaly raha nandre avy tamin'ny ankizy fa hoe tsy no de efa ho andro maromaro se henoko. Zay tokoa nge mopera ny vaovao-tany e. Tsy fahitana ny se eno. Ary voalaza ihany koa fa atao hoe mbola nahita ny se aza hono izy talohan'izany rehetra zany ene. Mbola niresaka tamiko tokoa izy mbola mazava tamin'izay. Zany arako. Raha azoko tsara ane zany de avy niresaka tamiko izy de namantana taty am-piangonana. Fa izy angano niteny an'izany aminao. Reo olona tonga nanadiady teto no milaza zany tamiko io marain'io nge zany. Ianao tokoa nge mopera manao an'izany fa vokatra zany de ohatrany miaya afafy zany iny polisy e. Zany very se? Eno a, eno fa hatramin'ny ray aman-dreniny se eno aza. Ormika, fa inona no mahatonga azy ireo iayahany se amin'izany ka? Ka noho izay feonana izay faran'izay ono. Anga kosa moa zany de azo hitsarana olona ka. Fa mba misy fanontaniana kely ty mopera. Ahoana mika? Efa fanoany ve no mandeha ety indrindra amin'ny ora tahak'izay nahitano azy tety zay? Voasambany tokoa aloha zay e. Zaho zagaga hoe izy ary ty olona ty amin'ny eniny ora sasany angesy no mihidy io vavady io e. Ka tsy mba fanaony mihitsy zany aloha ka. Ka raha izany inona raha nitika an'izany e? Dasoko. Inona ny eloka tiany avelana tiany fonana amin'Andriamanitra mialohan'ny zavatra nitranga? Ohatra ny mahagaga ihany se zao fanjavonana zao tena mbola mystera tokoa izy ty mopera. Fa niara-ny eritritra ve izy sa alahelo sy levina tao ampon'ny fahavalony fotsiny no aton'izao sa inona e? Asa re mopera. Ahoana ary mika? Se eno nefa tsy manana fahavalo namana aza no betsaka aminy ko. Ka zay nge ho mopera ny tena mahagagy nefa de tsy misy afa-tsy zay ihany no afaka manazava n'izao trangan-zavatra zao e. Raha tsy sanatry nga hoe namono tena izy. Namono tena? Aza miteny an'izany koa seka. Ahoana kosa ary izy mopera? Tanora notaizy amin'ny fiangonana teto se eno ary mahafantatra tsara azy ka izaho de miteny mihitsy fa tsy manao tao foana tahaka izany izy e. Asa loko mety ianao nge mopera no manao an'izany e. Tsy mahavita an'izany izy ho aman-tsense. Tena mafiso kosa aloha zany e. Ny fanahan'Andriamanitra no miasa ao anatiny se ary ny anjelin'ny tompo ihany koa no miay azy. Tena manahirana mantsy mopera no mandinika sy mieritreritra n'izao zavatra izao fa tsy afelona aminao
Mika, efa avy niresaka tamin'ny Mompera Josefa tonga ianao? Efa avy tao tokoa reto. Ie, dia ahoana hozy izy? Fa lasa izy izy iny. Ino a? Mbola andeha sakafony izy. Ka ahoana ny resaka nataonao tamin'ny tao aloha e? Manahirana be reto. Ka hoe ahoana koko? Fa zao hoe mazava aloha zany zao fa mbola nandalo taty io ny historiana nionako taminy. Ka noho izany tokony efa hialaniko amin'izay zany ny ahihany rehetra. Fa tahorinan'ny fiainanareo zany izy no tonga tety zany? Zay tokoa. Efa hariva mihitsy ony. Ka inona ara no anton'izany Ka zaza mbola gaga mihitsy. Eny e, nefa tsy tokony hagaga ihany aloha fa efa fanao seno angeny mandeha ety e. Marina zany fa Mompera ny teo vao nilaza mihitsy fa na ny vavady lehibe azy efa nihidy. Sady amin'ny atoandro ihany koa ny fandehanany ety fa tsy amin'ny andro hariva. Amin'ny atoandro tokoa aloha e. Ka zay mahagaga amin'izy ty hoe inona ary ny tena aporitra azy ka niazaka zany tety amin'ity toerany ty amin'ny andro hariva. Hitany ihany koa ny alavirana miala eto amin'ny fiangonana ka hatriny an-tranony. Ka tsy niresaka tamin'ny Mompera ve aloha izy? Tsy nisy resaka ny fanaovany zany fa hoe mbola mankany andeha hamonjy fodiana ho ny seno. Andeha hody? Zay no teneny raha niala teto izy. Nefa izy tsy tonga tany an-trano. Ka eo mihitsy mahalasa saina hoe lasa izara. Ka mbola nisy toerana nalehany ve? Nefa dia tsy avy hatrany aloha ny valiny. Toerana mety nitondrana azy anga hoe. Karaha zany ary reto. Mety efa nisy olona nanara-maso azy ange zany vao niala teo amin'ny Mika mihitsy izy ka hatretyky. Zany tokoa ay. Ary eritreretina hoe efa niandrikendry tohana ny ankazo fotsiny. Mety hoe eritreritra marina ihany aloha zany. Ohatra ny tady ino an'izany voalazam-boly zany aletsary Mika. Marina. Zany hoe raha azoko tsara planiny efa matipaika zany le zavatra. Mety efa nanaraka azy tao ivelan'ny fiangonana tao ihany koa aza le olona tamin'io fotoana io. Ka raha toa hoe marina ary zany olona izara no ahinareo amin'izany. Mompera ihany koa mantsy teo vao nilaza tamiko fa tsy manam-pahavalo loatra sy elo. Dia izy ary. Dia izy e. Iza tokoa. Aiza zany? Tena marary azy ny lohako zany ka. Kay. Ary fa aiza ihany koa ary ty toerana misy aty. Fa maninona eto Ay, fa ina ary nazo fa tsy misy tsaroko. Ary mivatotra ihany koa nge izany tanàna matongotro zany. Fa iza ary nitondra teto? Iza no mba atao ety amin'ity toerana ity? Tsy haiko aloha reto fa izay eritreritra reo fa za dia tsy miala amin'izany bandy izany mihitsy. Fa bandy iza foana ary dia verimberiny Mika Tsy haiko aloha izay olona miaraka taminy. Ka le nolazainy anao ve zany? Fa iza indray ary? Efa milaza aminao aho fa tsy misy an'izany. Io koa eo rivo miteny aminao fa tsy nahita an'izany na dia tsy teto azy ianao. Za aloha lesy dia tena miteny amin'lahy mihitsy fa tsy misy an'izany. Raha nisy an'izany mba anisan'ny voalohany nafantatra sy nahita an'izany izay sy mbola teto e. Zany mihitsy fa nareo ve mahafantatra amin'ny tsiprian'ny fiainany e? Ary raha mahafantatra an'izany nareo tokony mahafantatra ihany koa izay toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Eny e, tsy ady hevitra betsaka amin'ny lahy amin'izany alesary Mika. Mahazo mieritreritra izay tian'ilay eritrerina tokoa lahy. Ary alanlenany amin'ny fitadiavana marina no ataontsika amin'izao mantsy e. Ka iza ary no olona tokony hotazomina amin'izany eo e? Ataontsika hoe resaka ny tompona zany ny nambarany tamin'ny Mika zany e. Ka iolo ary ezahana hofantarina hoe iza. Ka tsy manan-kevitra momba an'izany ange ary reto e. Satria resaka hifanafenana roa raha ny tantaram-pitiavana tahaka an'izany ka
tsy mba nambarany aloha izany ka tsy noko velively. Ka iza raha ny olona mety mifanerasira taminy ankoatranareo e? Betsaka ny namany lehilahy dia izy amin'ireny no tazonina. Asa, ka iza raha ny mety nitsiritra sy naniry ny ara-dalana azy tamin'ireny e? Dia hoy koa aminao hoe izy amin'ny tovolahy manodidina azy moa no nitsiriritra azy. Eny fa na dia nareo rolareo azy ataoko fa babony avokoa. Ho anao manokana morimika dia efa niarahana hita ny fahadisoanao ka tsy niverenany taminao intsony. Eny e, marina nge izany e. Fa tamin'ireny nitsiritra azy ireny tsy nisy anankiray hoe mety nitapikitra taminy sy nitalofoty taminy ka eritreretina fa mety ny afara amin'izao fakana azy akeriny izao. Tsy hitako e. Mbola ahoana? Ohatra ny tadidika any tokoa aloha indray andro izay nareo ohatra ny resaka momba ny tefy. Tefy? Asa raha tsara anao iny za niditra tao aminao teo ampiresahana azy indrindra nareo mirahavavy dia nilaza tokoa ianao tamin'izay fa hoe niaona tamin'ny tefy no sy eno. Marina izany ary tena tsy tadidiko mihitsy indray izay fa tefy izy izany lazany rivo a. Itefy lesy a. Fa itefy eny amin'ny tobony marary saina no tefy fantatroko. Ka iny mihitsy lesy no niresahan'ny zareo tao tamin'izay. Marina ve izany ry mbola? Tena izay mihitsy eno a, izay mihitsy le ty e. Fa oviany izany aloha e. Nandritra ny fotoana tsy nahateo anao tokoa e. Tokony iray volana lasa angamba izay. Ohatra ny mahaliana azy ny resaka tefy izany. Fa inona ny tena marina amin'izany ry mbola? Inona izany nambarany ianao mikasika io resaka tefy io? Eny ndraso nge fa ho tantaraiko aminareo roalahy tokoa ny resaka amin'ny fanaovana tefy tamin'izany dia ho azonareo e. Tantarao tokoa aloha e. Zao zany ny fandehany tamin'iny fotoana iny e. Tonga avy any izy efa rivariva ihany tamin'izay dia nitantara tamiko fa hoe niona tamin'ny tefy teny an-dalana ho. Dia ahoana e? Dia nilaza taminy izany tefy fa hoe efa sitrana. Efa tamin'ny herintaona hono izy no nivoaka ny hopitaly teny Anjanamasina izany ary efa tsy misy ahina intsony ny fahasalamany ka na izany tantarany an'izany izy dia gaga hoe sitrana ihany tokoa ve izy. Tamin'izay fotoana izay ihany koa no nanaovany vazivazy tamiko hoe hiaraka amin'ny tefy izy izany. Hitanao ary izany e. Andraso aloha ianao fa tsy mbola tapitra nge ny fitantarako e. Eny toy izao re. Vazivazy ihany izany. Tamin'izay fotoana izay tokoa aza izy mbola nivaky tamiko fa hoe ianao ihany no tiany sy andrasana. Izay nge ho ahy e. Dia taty aoriana mbola niverina ihany ilay resaka satria niona tamin'ny tefy fanindroany indray izy izany tamin'ny toerana iray ihany dia nambarany tamiko fa hoe nitory fitiavana taminy noho ny tefy tamin'izany. Dia ahoana? Ka nolazainy izany fa hoe efa manambady izy. Hoe zaseny ve fa efa lazainy hoe efa mivady izany nareo dia ohatrany hoe tezitra nga izany tefy raha nahafantatra an'izany dia nanontany misy ianao aza mbola tany amin'ny faritany dia tapaka teo moa ny resaka ireo fa tamin'ny rivo tamin'izay fotoana izay. Ohatran'izay no fandehany tao tamin'iny. Ohatran'izay tsy nisy resaka mihitsy aloha tamin'izany fa hoe miaraka izy tefy izany namboraka fitiavana taminy araka n'ireny efa tantara taloha ireny moa e. Ka itefy efa tamin'ireny tokoa ny tiany sy eno saingy sy eno mazava be fa tsy tia azy fa izany tiany. Dia ina ihany koa no natezitra ny tefy tamin'izany. Eno sa kosa efa alahelo tsy levina koa ny azy ary tezitra tamin'izy izy. Tezitra tamitro ve sa tamin'ny sy eno? Tezitra taminao aloha raha ny filazany. Mazava be nge izany lesy romika. Dia tefy ve izany no olona nolazainy tamiko io? Ka tahorin'izay ve aloha tsy niresaka taminao no nahita ny tefy tsony izy e? Tsy nisy tohany tsony tokoa aloha izany resaka tefy izany e. Ka mety ho voatokodiny tefy ihany ve izany ny sainy sy eo e? Indrindra ihany koa fa tamin'ny fotoana tsy nahateo ka ianao ihany koa no namela filan'ny fitiavaniko mba tezitra ihany nge izy tamin'ireny fotoana ireny. Tena mazava zao reto itefy mihitsy izany no mbadika izao raharaha zao raha izany no izy. Dia hoe nandositra niaraka tamin'ny tefy izany izy sa ahoana ny tianao tenenina? Ka mety nanaka ny tefy ihany izy izany io. Fa naninona koa ny ary izany no tsy nolazaim-bola raha tsy izao e. Ka tsy tafiditra tato an-tsaiko mihitsy ho aho. Nefa dia zava-dehibe nge izany ny mboly e. Ka niraisiko resaky ny olona dala ihany tokoa mantsy. Izy menada fa itefy tokoa moa ve roviana no tokony ho sitrany?
Misika selary mika no samy niaraka namangy azy tamin'le fotoana fohy taorinan'ny nanaterana azy iny dia mbola tena tao anatin'ny fikorotanana tanteraka mihitsy ny adala tamin'ny fotoana iny. Eny tsika selary mihitsy ny tandy tadidiko iny ka tamin'iny koa le voalaza hoe amin'ny 24 anoany no fotoana voatondro ivoany amin'ny hôpitaly. Tena zay zany tokoa mola izy le nitenenina tamin'iny. Zahay le nolazain'ny dokotera tamin'iny asa raha tsaron'lahy tena marina lesy zany ka ahoana koa moa no hoe efa nivoaka ny fonjy tefy zany very reto tena marina zany ry mbola. Ka ahoana ary zany sa efa sitrana ve izy? Raha ireny nahazo azy ireny ve nefa dia ho sitrana vetivety izy. Mitombona ihany ke le nilazain'ny dokotera nefa dia nilaza mihitsy se eny fa hoe efa sitrana izy zany. Tsy dia mahatoky an'izany aloha izy rivo. Ka ahoana ary ka maninona ary tsika aloha raha mandeha manontany any amin'ny hôpitaly ahafantarantsika izay tena marina. Za koa aloha manao an'izany aleo anontaniana any ka ro vinsika no andeha hoany ka zao dia zao ihany fa mbola andeha hody any an-trano vetivetika aloha dia avy eo miaraka tsika. Ngeny ary fangena ary lahy eny ary reraka be azy zany ka tena reraka fa efa ela be ary ave zany tato amin'ity toerana ity tsy fantatro mihitsy hatramin'izao hoe aiza ary ty toerana misy aty ary izay ihany koa nitondra taty ary ina ihany koa nitadiaviny amiko hoe misy olona tamity andraso aloha andre fa toa tsy niteny napetrany fotsiny le sakafo tamin'ny lovia dia lasa izy andraso lohatsona mbavonjeo re va aho reny fatorako famijaly mijanona izy miendro sy mijery ny endriny koa tsy hita fa dia manao sary tafy izy ka tsy fantatrako andraso atsona ihany mba vaao re inona nefa nitadiavinao amiko iny fa niverina izy dia niresiny le sotro teo za tsy inany ny fahalalako fotsiny omena ty ampiasay fa iza nefa ianao hoe inona nitadiavinao fa maninona koa ianao tsy miteny sa tsy mahay miteny ianao azafahananao fa tsy te hinana n'iny andray tezitra izy tena kapon'le sotro fa iza ary ny oliny dia izy zany mitondra teto olona misaro-tava ary tsy miteny mihitsy izy teo inona ary ny antony izy iny mety olona fantatro reto ka atao amin'ity borao ty zany no anontanytsika amin'izay tonga dia andao hiditra eno andao andao zay ary ho aly efa nahiko marina
Nandositra tatony izy io ny dokotera ary tsy mbola hita sy nalehany hatramin'izao. Tena tsy namposiko. Izy ihany koa ary mbola nanamafy fa loza mitatao an'ny fiarahamonina ny vilany any raha sanadika mihitsy ny retiny. Ary ny tena loza ihany koa dia hoe netiny avokoa ny serangy ray-boritra tao amin'ny infirmery. Dia ataony inona izany? Ka misy fanafody fanindromana azy isa-maraina dia izay no tondrany azy. Jeretiko aloha fa io amin'ny rindrina amin'ny hopitalo nge ny sariny. Mbola tsy vita ho an'ny fitsaboana azy. Dia ahoana ary zany? Izay nge efa nambarako taminareo e. Ianareo moa tsy mety nino mihitsy ka akory atao. Izao voaporofy ihany ny tena izy. Eno ahy fa ahoana aloha e. Aiza zany ny toerana mety ahitana ny tefy raha zany no izy. Azo antoka mantsy fa izy zany no nanafina sy nakakeriny anse ino. Reto a. Maninona moa raha lazaina amin'ny polisy aloha zany? Tsara kokoa mantsy raha mba hoe eo ampelantanandro zareo no momba ny tefy hanamora ny fitadiavany azy. Tsy mety zany ry mbola. Fa ahoany? Aleo antsika ihany aloha ny fikarohana azy. Ka na ny toerana ahitana ny tefy fotsiny ihany aza re, aiza no ahitantsika an'izany? Za aloha tsy resy lahatra amin'izany mihitsy. Aleo fa tsy maintsy ataontsika izay ahitana azy. Za ihany koa aloha mikevitra amin'ny mika. Raha ny polisy mantsy tsy maintsy mbola hanaraka procédure izay mifeny asany. Ny fotoana nefa mandeha ihany koa. Zay mantsy efa mazavazava mantsy zao fa idefy no ambadiky ny fanafenana azy ka izay fomba ahitantsika azy no ataontsika. Asanareo Roland moko. Tsy misy milaza an'izany ihany tsika mbola. Aleo zareo ikaroka raha afantatrako sady asa raha toko nge zany. Eny ariko. Ary andao amin'izay tsika aloha hiala eto e. Dia ahoana zany zao e? Aiza ny toerana voalohany tokony ahitana ny tefy? Raha ny eritreritro aloha dia mandeha any amin'ny tranony zareo ihany no mety. Fa ahoana moa izy no andeha any? Indrindra raha tonga tany ve izy tsy efa naveriny zareo tany amin'ny hopitaly koa? Fa ahoana moa tonga dia nono fa tsy maintsy anaty herin'ny zareo any izy. Hita hoa, tsy misy afahantsika manamarina an'izany raha tsy nifakanesana an'iny. Ka andao ary nareo ve mahatadidy an'ilay toerana? Za aloha mbola mahatadidy raha toka mbola tsy nifindra trano zareo. Mbola? Ianao ve dia voatery anaraka anesimika any? Hita hoa. Afaka amin'izany ianao fa izay vaovao azo avy any dia tsy maintsy ho fantatrao ihany. Sady efa mety reraka ihany koa iny ianao e. Ka aza manafoana nareo amin'ny rahalahy e. Avelao anaraka sy anadiady an'izao raha zao hatramin'ny farany. Mbola tsy reraka akory. Eny arako. Tsy maninona vao may tsara raha ohatra ianao mazoto. Aleo aloha hiaraka aminareo ahy. Dia ahoana andray ary zany e. Tsy nandalo tao tokoa ary tify hatramin'ny fotoana nilazany tany amin'ny hopitaly fa nandositra izy. Na zareo koa aza hono mitady azy fatratra hatramin'izao. Za reto dia milaza fa mbola ao anatin'ny adalany tokoa izy amin'izao fotoana izao. Izay nge ho ary reto e. Tsy haiko mihitsy izay nilazany seny fa olona salama saina izany fanina tamin'izany. Tena atahorana tokoa izy zany e. Dia ahoana aloha zany izao no atao e? Aiza no mety ahitantsika ny toerana misy an'ny tefy? Izay eritreretina ihany koa fa hoe toerana misy an'izay eno amin'izao fotoana izao. Ka rehefa tsy ato tokoa ry mety ho aiza ara? Izay nge reto no lazako fa sarotra izy ity. Raha olona adala, aiza ny toerana mety alehany? Ka izy nge zany ro mbola adala manatsana ihany raha ny filazany tokotiry. Tsy toreny talo ireny intsony fa efa nisy fiovana be. Ary izay ihany koa no mety tsy nahafantarany sy ianao azy. Raha tsy nivadika taminy izy. Ahoana tsara fa tsy azoko. Ka tsy fantatra ihany koa nge raha tena nalaina kely mariny seherina niaraka taminy. Ka mitovy ihany nge zany zavatra mbarany laza ali. Azalozanareo miady hevitra amin'izany eo ry izy roa lafa mandeha any nge ny fotoana e. Andraso tokoa e. Misy inona? Ireo seraingina lainy tany amin'ny hopitaly izay voalaza fa andromany azy isa-maraina. Maninona? Dia aiza izy no mety ahita ranom-panafody ampiasaina amin'izany raha tsy any amin'ny hopitaly na eny amin'ny toerana ireny tobim-pahasalamana indrindra. Eny e, ka inona no tianao hatongavana amin'izany? Aleo dia efa
alefasantsika filazana iran'ireny toeran'ireny. Mino aho mantsy fa tsy maintsy makany izy mitady ny fanafodiny io. Fantany tsara mantsy ny anaran'le fanafody satria nitondra davanga iray izy tamin'izany. Eny e, za aloha mahita fa hoe hevitra mety tokoa izay animiko izay. Zany reto dia tena mivavaka mihitsy a. Ingany ka ho itefy tokoa ny nanafina azy iny ka tsy nataony iny nisy sanatria. Fa inona ny mampanahambola? Raha zany olona efa tsy salamasaina izany tokoa very reto, ohatriny kely any aloha ny finoana fa hoe mbola hatratra ny seheny velona ihany sika. Tena reraka be azany ka. Sady mararika io tanako sy mitongotra amin'reto fatorany reto. Efa mba niezaka namahazy ihany saingy mafy be izany ka tsy mety voavahako mihitsy hatramin'izao. Ny aina fotsiny reraka. Tia indray ilay olon-dratsy fatamy. Dia sala misan'andro ihany. Manatitra sakafo ahy dia mamano tanako handray sotro tela aza. Dia ohatr'izay foana. Tsy miteny ninninona. Tsy milaza sy zavatra ilaina tadiaviny amiko izy fa dia mona. Iza reto olona ity e? Nefa bikabika an'izy ho fijorony izao. Ohatra ny fandehany izy. Za aloha mino marimarina tokoa fa olona mahafantatra io. Io napetrany eo aloha io ny sakafoko izany. Dia daka ny fanaony ihany koa. Mitsindrona amin'ny seraingina izy rehefa eo. Ka tsy efa seraingy firy izay nitapitra. Ireo miparitaka ireo avokoa. Fa iza ka ianao e? Inona ny tadiavinao amiko? Vola ve? Raha vola reny ilainao tena milaza marina aminao tokoa fa raha manafaka eto ianao dia azo mihoatra noho izay tadiavinao azy. Sa inona ny anto ampijalianao ato izao e? Misaly ange ahy. Manina raha tonga dia vonoina ho faty e. Vonoy aho faty e. Vonoy. Nefa matoy ianao tsy sanamono ahy. Ataoko fa mbola misy ilanao aho velona ngamba. Mbola misy ilanao aho. Ka maninona ary antsy fa anao e. Dia miresaka milamintsika. Mba malahelo ahy ihany koa ianao e. Fa ao ahy dia hiresaka sika. Ho tanterako izay zavatra tadiavinao fa fahory ahy. Mijaly ange ahy e. Ina izy fa nitsangana manantona. Fa aho re aza matahotra ianao fa tsy handositra akory. Hiresaka tsara sika. Io kosa ihany ka. Io fa mamano fatorako. Andraso aloha raha rotona amin'izao ny anisakisana n'ity seraingy ity ho atao ambany tongotra ato. Saika. Mbola somokotra mamano tanako izy. Tonga dia tsondroniko amin'io raha vao afaka mikofika io. Andraso loha. Tena reraka be tokoa azany. Azafady indrindra mpamao ange itsirany izy fa tena mangetaheta e. Ary ararotoko amin'izay no andraisany tia andromana azy. Inona ity? Hoatray marina. Tena efa mailo ihany koa izy ka voatohany tamin'ny tanany ilay fanjaitra. Andraso aika nanararoatra iazakazaka amin'izao izy mianjery eto izao ka. Iazakazaka. Io fa nitsangana. Aizary ny lalana. Maisina be koa ato. Tsy misy hitako mihitsy. Aiza ny lalana e? Io ihany koa izy fa efa tafatsangana. Manenjika.
Andriamanitra, ampio vonjeo vonjeo re olona, vonjeo. Nanahoana ihany ny tany amin'ny hopitalina lehan'la, tsy nahita azy ve ondry zareo? Tsy mbola nandalo tany aletsy fa ahoana ary efa nizaraintsika telo dangely sy ny andrakitra momba an'izany ka mbola tsy en forme mihitsy ary zany no tena marina. Tsy en forme fa maninona tokoa no tanan'lahy ka io mihitsy lesy no tsy mbola nahafahako nyhetsika tato an-trano. Fa naninona io? Tena voan'ny tsy nampozina letsy eo iletsy ohatran'ny hoe satohana tamin'ny fanjaitra izany ny fijerina azy, fa tamin'ny fomba ahoana ny nahavoana io farana teo ary ny fizarana voalohany tamin'ny ilay tantara no soratany sederana antenaina Rabernal. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Iza. Ireo nanome aina ny tantara Liva sy Vantso miaraka tamin'ny Faly sy Rakoto ary Bruno. Tovrazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanaditosa. Amin'ny herinan'io ny fizarana faharoa.